Salama daholo eo androany sika dia ndao indray raha hiresaka ny vaovao malaza tamin'ity herinandro ity. Fanafiana mitampiadina tao Toamasina tao. Pasitera iray izay voahendaka tany Mahajanga. Mpamaky fasana voatifitra tany Somanova distriktan'ny Vangaindrano. Mpangataka iray izay vohitsaky ny camion teny Antalata Ambohimasoa. Loza mifamoivoizana camion anankiroa izay nifandona. Eo amresaka taranja judoka indray dia tompon-dakany Afrika Ilora. Ireo ny fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasasika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampy-andrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao-ary. Tany Toamasina nitrangana fanafihana mitampiadina tao Ambolo-madinika Toamasina tamin'iny omaly maraina iny. Tompon-tranom-barotra eo ampitany refrigepes Ambolo-madinika ity voaroba ity. Lasa tamin'izany ny vola mitentina 230 tapitrisa ariary. Roa lahy izy ireo no niaraka nitondra ilay vola ary voatavavoaka ny tranom-barotra tsy lavitra teo no nitafian'ny jolahy izay nirongo basy antsy. Nandeha moto ireo jolahy ary efa karohina izy ireo amin'izao fotoana izao. Midika izany fa tena mbola mitohy ihany ny tsy fandriampahalemana any Toamasina any mandraky tiny androany, indrindra fa eo amin'izay resaka fanafiana sy ny fanaovana sintomahery sy ny isan-karazany zay dia isan'ny tena mampikaikaiky ny vahoaka ny Toamasina izay karazany zavatra izay. Tany Mahajanga indray, pasitera iray no niharan'ny fanendahana nataony mpamily bajajy sy olona iray tsikombakomba tamin'ity mpamily bajajy ity tao Mahajanga tao. Mpamily bajajy miara-miasa amin'ny mpitaingina iray izay Nanendaka izay vahiny mitaingina miaraka aminy eo. Milaza fa mody hanatitra ilay rangahy efa nipetraka teo aloha ilay mpamily ka rehefa tonga any amin'ny toerana izay tsy hitahita iny amin'izay vao hamelezandreo anao. Velonena soamantsara moa ity pasitera voahendaka ity fa mbola manaraka fitsabona any amin'ny hopitaly ka dia mirary fahasalamana ho an'ny dadapasy izay avy ety amin'ny WATAWATA GASY aingane ka ahazo fahasalamana soamantsara. Fa ho an'ireo zay manao an'izay asa ratsy ary miray tsikombakomba amin'ny ratsy zay aingane ho tratran'ny mpitandro filaminana izy ireo ary manasa ny mpitandro filaminana mba handray andraikitra tena hentitra amin'izay fanaovana asa ratsy zay. Indrindra fa raha ireo zay mpitondra bajajy izay mitatitra ny vahoaka no hanao an'izay asa ratsy zay dia mety ho maro ny lasipatra amin'izay asa ratsin'izy ireo zay. Ka dia mbola tsy lasa lavitra dia aleo fongorona hatramin'ny fakany izao resaka fanendahany ataon'ireo mpitondra bajajy izao. Resaka vaky fasana indray no malaza any amin'ny distriktan'ny Vangaindrano any. Mpamaky fasana misa 4 no maty voatifitry ny zandaro tamin'iny afakomaly maraina iny. Tany Somanavo Vangaindrano no nisiny ity tranga ity. Tafaporitsaka kosa ny naman'izy ireo anankiray ary mbola karohina hatramin'izao. Raha ny fantatra dia nikasa hanohitra tamin'ny antsy sy saika handroba ny basin'ny zandary ny roa lahy ka izay no nahatonga ny fanapohana basy. Tolampaty telogony no hita tamin'izy ireo nandritra izay fitifirana izay. Midika izany fa lasa mirongatra indray ity resaka halatra tolampaty ity amin'izao fotoana izao izay efa nisy fotoana moa tena nampirongatra azy ity taona lasa vitsy izay. Ary ny mahagaga dia ny hoe inona marina ny tena ilana an'ireto taolampaty izay angalarin'ireo mpanao ratsy ireto. Moa ve tena misy tokoa ny mpividy an'izany taolampaty izany? Ary raha tena misy izany mpividy taolampaty izany, tsy tokony ireo tena izay mpandray an'izany resaka taolampaty izany ve no fongorony mpitandro filaminana? Amin'izay mantsy rehefa fongotra ny mpandray an'izay taolampaty zay dia tsy hisy tsony ny halatra taolampaty izay hita misesisesy efa hatramin'ny ela izay. Ny atahorana mantsy sao dia lany ny taolampaty any am-pasana ka dia handrapaka olona izay velona indray ireo zay tsy matahtody mba hafahany maka an'izay taolambalo izay. Resaka lozam-pifamoivoizana indray no niseho. Olona iray no namoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana teo ampitany tompom-pamaty solika Chaine Antalata Ambohimasoa tamin'iny omaly iny. Mpangataka manankilema arabatana ity namoy ny ainy ity
izay voadonany camion anankiray lehibe ity. Ka noho izany dia mirary finonana feno ho an'ny havany maty izay avy ety amin'ny WATAWATA GASY enganeka ho tsara levenana ny maty fa ho anareo izay mpamily aoka kosa mba hitandrina hatrany amin'izay resaka familiana izay fa noho ny tandrevaka izay ataonareo dia izao lasa amoizany ain'olona izay tsy nieritreretina ho voany lozam-pifamoivoizana izao. Tsy sanatria akory tao anatin'ilay camion ity olona maty ity fa olona izay mipetraka eny amin'ny sisin-dalana eny izao voadonan'ny camion izao. Ka aleo ihany mitandrina ry zareo fa ny tsy fitandremanareo dia lasa miteradoza ho an'ny hafa. Mbola ao anatin'izay lozam-pifamoivoizana izay hatrany camion anankiroa no nifandona. Nisy olona lozam-pifamoivoizana tany amin'ny lalam-pirenena fahafito izay lalana ho an'ny Ivato Centre distrikany Ambositra tamin'ny omaly maraina iny. Camion mpitondra omby avy any atsimo sy citerne avy any avaratra no nifandona. Tsy nisy naratra sy maty fa nisy kosa ny fahasimbanana eo amin'ny roa tonta ary nitohana moa ny famoivoizana nandritra izay loza izay ka melimelo ihany ry zareo ho anareo mpamily fa mety hiteradoza goavana lavitra noho ity raha toa ka mitohy izao tsy fitandremanareo izao. Eo amin'ny resaka fanantanjahantena indray dia voahositra fanitelony ho tompon-daka ny Afrika Junior indray Ilora Rasoanaivo nandritra ny faninanana izay natao tany Yaoundé teo amin'ny sokajy latsaky ny 70 kg. Ilay Marokanina Nasma Esatori no nifaninana taminy nandritra ny famaranana. Ka izay avy ety amin'ny WATAWATA GASY dia faly miarahaba any Lora amin'izao vokatra tsara azon'izao ary toizo trany ny ezaka izay efa vitanao fa mbola ianao hatreto no tena nisongadina raha teo amin'ny resaka fanatanjahantena izay ho an'ny malagasy izany ka dia mankasitraka anao hatrany izay avy ety amin'ny WATAWATA GASY ary ho anareo tanora malagasy maro dia izao no tsara alaintahaka izao vitany Lora izao eo amin'ny resaky ny fanatanjahantena izao. Any Amorafeno be indray mirongatra ny vakitrano ao an-tampon-tanàna saika ahinoanan'izany vakitrano zany avokoa izay roa farafahakely ny isaky ny alina any an-toerana. Tsy hanavahana fokotany izany asa ratsy izany fa dia samy mahita faisana avokoa. Vary sy vola ary finday no tena lasipatra amin'izany. Ankoatra izay efa mahatratra 700 hatramin'ny 1000 ariary ny kapoakambary any Antsingolo tokana komina Andramby ao amin'ny distrikany Morafeno be amin'izao fotoana izao. Ka mety noho ny afitsoka an'izay fidangany vidim-piainana izay nefa ny fidiram-bola tsy zarizary dia lasa manitakevitra ny vahoaka any an-toerana ary izao miafara amin'ny resaka vakitrano tsy misy fiafarana izao ka tena mahatsiaro miaina ao anaty tsy fandriampahalemana ny vahoaka ny Morafeno be amin'izao fotoana izao noho ny afitsoka an'izay vakitrano izay. Izay moa no masaka azonareo tao anatin'ity video ity tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nimsisy tao WATAWATA GASY. Tompoko lahy sy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.